ny faritra horesantsika eto dia ny faritra loatra. Raha ny amin'ny faritra loatra dia fantatra fa ny famokarana ny vary izay fantatra hoe fa sombotry Madagasikara izy ao amin'ny resaka vary. Noho izany raha hoe ampiroborobo ny toe-karena eny amin'ny faritra loatra dia ny fampandrosoana ny resaka vary no tokony atao voalohany indrindra. Izany hoe tokony hisy ezaka manokana atao mba hampitombo ny vokabary eo amin'ny tantsaha. Anisan'ny fampitombona ny vokabary dia hoe fanasarana ny teknika izay ampiasaina. Ao ihany koa ny fanomezana ranon'ny mponina amin'ny alalan'ny fanaovana toha-drano na barazy izany. Ankoatr'izany ny fitadiavana lalam-barotra satria ny lalam-barotra tsy hoe eto Madagasikara ihany fa tokony hamokatra vary betsaka isika dia tokony misy amondrana any ivelany ihany koa. Dia ao anatin'ny zavatra izay azon'ny fanjakana ohatra hanampiana ny vahoaka mpamokatra fitadiavana izany lalam-barotra izany. Ny foto-drafitrasa maika aloha zany hatreto amin'ny faritry ny Vibe zany zao dia ny fagnamboarana barazy mba ahafahana mamasy rano famokara isan-sakazany, dia ny lalana mba ahafahana mampamoivoy ireo vokatra eo an-toerana dia amin'ny feny isan-karazany izay tokony hatongavana. Toe-karena mba hampiakarina ny sanga ny vola gasy. Ireo asa tsy anatin'ny setra dia miroborobo tokoa amin'izao fotoana misy atsika zao, fa izy aloha zany tena tsy mampandroso e, satria raha tena marina tsy tafiditra anatin'ny circuit économie izy regny manimba ny toe-karenantsika ihany, satria na ny impôt tokony alohan'ny reny hoe tsy mandoa impôt reny ataontsika hoe ireo mpivarotra be dia be namoron-dalana, ireo mpanao asa tselika orinasa miafinafinany tsy fantatsa asa tanana sy namany mpandrafitra tsy mandohitra ara-panjakana nefa vola tokiditra ny fanjakana regny mety nanasoavana ny tanàna. Zay zany hitako hoe tsy mampandroso mihitsy izy. Tokony nanangan'olona sarobibe kokoa ny fanjakana nampandroso takika aty Madagasikara fa tsy mety miakasa mihitsika fa mboan'ny sehatra tsy ara-dalàna fa mba tokony hiezakizaka kotsika ny ambonimbony mampandroso tanitsika ty. Tsy hanenjika ny tena tsy mampandroso misy ny tsy ara-dalàna tena tsy maintsy mandalo. Ia, mifandanja fahitako anazy dia tena mifandanja amin'ny fari-piainan'ny mponina aty indrindra aty amin'ny faritra Moronmania ny toe-karena misy aty. Ny antony dia zao ohatra fotsiny zao ny tena be dia be misongadina aty amin'ny faritra Moronmania dia resaka harena kibon-tany ohatra hoe vato, dia hitako fa mifandanja amin'ny fiainan'ny fari-piainan'ny olona aty zay rehefa trandrahana tena trandrahana amin'ny ara-dalàna. Mazava ho azy aloha fa raha mpamboly ny tokamonina tsy handroso mihitsiny satria le vokany mipetraka any amin'ny fahatra ihany tsy afaka mivoaka zany le vokatra, zany hoe ny lalana zany zava-dehibe. Fa reo manaraka an'izay ny ino moa ty fananganana foto-drafitrasa toy ny orinasa koa zany ilaina koa regny, ilaina koa satria marobe ny tanora tsy anasa fotsiny ilaina zay. Dia ohatra koa resaka fanamboarana lakan-drano, sy tetanareo mpamboly daholo aty amin'ny faritra aty zany raha mandeha aty Fianarantsoa zao dia jereo ireo vohitra marobe ireo presque ireo misy tanimbary daholo, tokony hamokatra ireo fa tsy ampy zay fitarihan-drano zay aty amin'ny faritra aty zany, tokony jerena akaiky zay. Ny fanomezana ino moa ty toeram-panofanana koa zany aty atoerana ilaina koa zay, hanofanana ny tantsaha, hanofanana ny tanora ilaina zay. Fiheverako tena ilaina ny fananganana coopérative amin'ny fampandrosoana satria ny antony ao agnatin'ny fivondronana ihany misy hery matandatanda kokoa ahafahana mangataka fanohanana avy amin'ny ampamasy vola na avy amin'ny fanjakana malaky mivaly kokoa zany le fangatana raha ao agnatin'ny coopérative. Ohatra zany omeko an'izay dia hoe coopérative na resaka ohatra ataontsika hoe resaka fambolena na fiompiana dia moramora zany ny mangataka zavatra na amin'ny famasim-bola na manao taratasy agny amin'ny fanjakana raha ao anatin'ny coopérative.